Lasa ianao mivoaka. Lasa ho ah! Dia sahanao ve ny hamono ny rainao? Ilay tahiry prinsia. Prinsia? Hopitaly aiza hono? Tsy haiko e. Prinsia? Fangatsy azo teneny ny tedio hoe aza manelingelina ny fiainantsika intsony e. Dia samy manao ny fiainany amin'izay. Modiny la mitapy indray ah. Fa tsy alantona ilay zazakely nivarotana ny zazakely tao an-trano le tamin'izany fotoana izany izay tasaiko amin'izao. Ary maninona rehetra lahy? Mba makamaka rivotra kely e. Tsy mampaninona andre ve raha mba inviteko makany an-trano prince e? Invitenao an-trano? Ao an-tranoko? Inviteko izy raha riva mba makany an-trano. Raha tsy mampaninona. Dia tsy asa zany ianao? Dia efa matoky anareo amin'ny asa rehetra ao. Ohatran'ny mararirary koa ilay ny lohako. Sao dia mba afaka miara-montsika? Marary aloha andre? Tampotampoka io ve dia marary? Io. Daholo e. Ah! Enfin! Taitray ihany! Veriko fa dia efa maty koa ianao teo. Fa aiza zany?
monsieur. Vérité. Vérité. Ay, efa vita tany ny présentation. Fataonao inona e? Tsara fipetraka sa mifanontaniana zany. Ianao namany tahiry prince akaiky indrindra. Fa ina nefa nanaovanao fiainankoatr'izao e? Zany ve dia mbola tsy azonao ihany? Nareo rery mahafantatra zao raharaha zao. Raha tsy mahazo kely mihitsy ny prince iny tsy angena mihitsy. Tsy marina izany e. Efa ela izy ny tsy nieritreritra anao izany intsony. Avy ianao rehefa handeha, tsy hanelingelina anao izany intsony mihitsy. Kisa zany ka lalasia. Na zaho maty, na nareo. Valio tsotra ty teneniny marina. Izy hatreto mahafantatra misiko. Iza hoa! Jabany! Iza! Fa ela ty izany tena tsy tia anatsony mihitsy. Izay indray ianao ry Aisa. Avelao any izany no? Za nefa nieritreritra hoe Ho inona? tsy haiko. Aza mitapitapy eo ianao ry Aisa. Fa za maninona anao e. Tadidinao ve tsika nampiaraka ireny? Taloha zany.
Azafady nanelingely. Tsisy faty. Français andraso moa zao alô azavako am'le tsara izy fa manino ry mila miresaka amindreo ny dada aho Momba nino? ahoana re zany momba ny tena ray aman-dreny ry Aiza izy? fa maninona tokoa ndre Makaina fotsiny aka. emiko le resaka ny tady anao teo tena mampalahelo ndre Zavatra efa fantatro daholo ihany naveriny tamiko teo. Resaka dedi. Leo za tena efa tsy neritreritra an'izany intsony dia mbola resahany an'ilay izy indray. tsy mieritreritra an'izany intsony fa izy tsy hamela nydresony manodidina andre zany haiko tsara tidinga iny Elle tsara ho ny dedi. zavatra teknôlôzika be zany aorian'iza rehetra zany a tsy hamela andry fotsiny amin'izao izy tsy le raha fakainaina mihitsy izao fa raha mbola mandehandeha any iny a tsy tokony petrapetraka ohatr'izao ndre Tsy azoko mihitsy koa ianao ka. Ohatran'ny matatahotra be izany. Fa ahoana e? tsy za ve ny tokony anontany hoe inona ny antony tsy atahorandre anazy aloha Aoriana izay rehetra nataony anazy zay a. Tsy misy zavatra tokony atahorako amin'iny intsony.
efa fafatesana zao ny hita amin'ny masoko. Maninona? Tsy zavatra henoko mihitsy fa mitenena tsara. Tapako aloha fa tena ratsy be le réseau. Tapako aloha fa ratsy be le réseau. Azafady ohatran'ny andro Stéphane fa aiza izy? Tsoa avy eo izy aloha. Ka miteny zavatra anay izy dia ohatran'ny tsy henoko mihitsy nefa. Andriamanitra! Iteny aloha sa tsy iteny, mitenena! Tsy iteny! Kaon! Ahoana? Iteny! Zay mafy loha! Tsy ampafirin'ny efa natao ianao ka ahoana iteny? Iteny! Iteny sa tsy iteny? Iteny ianao Kaon! Kaona! Iteny! Iteny sa tsy iteny? Tsy iteny! Tsy misaly amindria! Tsy misaly Prince. 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 Vetivety. Foazindry.
prince aho ah. Misy zavatra sehoko andringa e. Inona? Misy zavatra sehoko andringa. Ahoana? Misy zavatra sehoko andringa. Nga tsy mety miandry rapitro zany e. Zavatra. Za reraka. Zavatra ilay indringa izy zany andao ah. Romo prince ah. Matoka anao raha zavatra tsy important zany a. Ndao fa tsy mandisy fanantenananao na ndao. Fa inona le... Surprise. Tao inona daholo koa reo? Mpiatralondry afa mikarakara zao. Avetsika misakafo. Sakafo? Zany hoe foazinao a zany a, manomezanao ana sakafo. Toko inao koa ty? Ho anao ingo. Merci. Inona ny ianao? Ohatry androany ingeny may ndao andeha. Ha! Azafady za tsy miaraka aminao any. Za nge anisany important indrindra ao amin'ny orinasa e. Ahoana ny tsy hoany? Ka zany e tsy miteny hoe tsy hoany ianao e. Fa tsika le miaraka amakany no tsy tiako. Za ve efa tonga eto ihany dia maninona raha miaraka mandeha isika? Sady ampandro solo aka. Na ny nanekeko anao nijanona tao an-tranoko ary ve dia izao ny anaovanao anahy? Tsy mba eritreretinao akory? Nga tsy tadidinao ny zavatra nataonao omaly. Zavatra kely tsisy dikany iny. Izay bisou kely iny koa ve dia ampiova ny soa nataoko taminao e? Ary nga sisy olona ohatranareo? Fa inona ny fahitanao ana nga crocodile zany? Akoatranao re a! Dada mbola tsy ava reveo izy vao tonga. Fenao zany tsy mba miahiahy ny dadanareo io mihitsy. Raha za aloha raha hoe tao izy tsy niditra tao zany e. Ianao ty raha nga sarotra tenenina mihitsy. Fenao hoe mbola tsy mino foana hoe tedimy fositra fa tsy ny dadako e. Tovy ihany reny e. Dia ahoana? Hiditra ianao zany sa hembotra? Gidrako. Merci.
Hatreto any dia mbola tsisy niantso anao mihitsy ny namanao. Zany misy mesazy. Miandriandry any amin'ny ema fandritsy mandray telefônina mihitsy. Rehefa avy eo, bisous, Francia. Pandriva zany tsy teo any amin'ny namandry mihitsy. Zareo zao any manao fety be daholo nefa ndria tsisy mpiraharaha. Zao ary manala proposition menanao aho. Raha malaiky ianao dia tsy ho faty sady afaka miaraka amin'ireny namanao rehetra ireny. Indrindra mandika an'ity peratra ity izay olona rehetra manao an'ity dia afaka miresaka vitsika. Monsieur Stéphane, PDG an'ny société MAP. Aza mba manao an'io moa Francia. Ka tsy marina ve zany e? Mety ka. Tena mahafinaritra be mihitsy. Isaky ny ema dia nareo kely foana miaraka tonga. Sady nareo koa ny beau couple. Francia, efa tsy miaraka tsonona zay. Efa tsinotsinonako tsony izy. Ndriny tena tiako. Fa nenao zany ny ex-anao roanao daholy. Marina koa ny anazy e. Izy ny talohako. Za koa ny tonatonana.
Fangako fitiavana misy an'izany e. Tsisy taloson'ny tompon'izany fa indriny tena tiako. Zao tsy manana fotoana olaniana be aminao a. Za koa mba misy atao. Asto. Mbola ho hitandriny toy iny. Azafady ve? Enao moa responsable eto androany? Eny tompoko. Sao dia mba afaka asianao présentation kely fa mbola be dia be ny PDG tsy fantatro. Fa ianao moa no avy amin'ny société MAP za, va de monsieur le PDG. Tsy maninona ka, asantsika rehefa avy eo. Rehefa avy eo tsy alohanao zao satria tsy inona sao dia hoe mbola misy zavatra ho ataontsika ankoatr'izay rehefa avy eo. Tsy maninona ka. Ok, merci. Aleo asika mba mananto-kantana kely amin'izay daholo azafady eo. Nary maninona koa ianao? Aza be fanontaniana. Ianao ty moa zany tena tsy mieritreritra ny hiverina any an-tranonao intsony mihitsy. Fa nga ianao tamin'ny tany an-trano izany fehikitraina be ohatr'izao. Ka mba manontany rehefa ino ary ty mila vaniny ty. Ary avy izy ianao to tezitra be. Aza be fanontaniana. Za tsy hiverina any an-tranoko intsony. Lehibe a. Inona mankaleo anao? Les problèmes. Fatao tranoko tsisy problème. Mangina aloka. Sady Stéphane zao efa hody eo androany. Dia hoaiza ianao? Ka mbola menimeno eo ianao dia andeha. Dia ahoana moa zany rehefa vita zao problème rehetra zao? Inona no tianao tenenina? Za nga mieritreritra ninina fa Idia fantatro tsara ianao. Fa inona no tianao tenenina? mba afaka manome deuxième chance anao ve ndre? Deuxième chance ahoana? Rehefa vita zao rehetra zao dia hiverina hiaraka isika. Idia. Ianao ihany namezako amin'ny vady. Ianao namanoko any hery. Ianao nahatonga ny fiainako ohatr'izao. Fa saingy fantatra hoe mbola manana fitiavana anay ianao. Zao za tsy afaka hiverina hiaraka aminao intsony. Eda be loatra ny fahadisom-pahakelana azoko taminao. Dia tena zay ilay mampondry. Mba ianao ihany miditsy ny fony. Tena izay no ataoko.
Hitako ianao mijery anao ty. Dia manino? Misy zavatra tianao resahana amiko nga? Tsy ianao nijereko teo fa io lehilahy resaka taminao teo. Bogosy be izy. Mpanadio trano ato iny. Fa zany hoe teneniko izy afaka hanadio ny tômôbilinao tokotany. Tena marina ve zany? Ka tsy mampiova amin'ny bogosy ity zany. Zavatra misy zavatra ho jereko. Prinsia, lasa aloha. Inona? Dia tena tsy hinao anahy mihitsy zany ianao. Ny amin'inona? Voa tsy nanao ny aninona aza sy Aïcha. Vao hita ny rem-potra tao dia natao ny bizoza. Dia tsy hitako mihitsy ny anazavanao anahy zany anie. Za sady tsy miaraka aminao, tsinitsinina anao, dia mba ame fanazavana be ianao. Prinsia. Sando alika mihitsy vao hino anahy ianao. Prinsia. Ka efa mitsangana. Tsangana ianao teo. Prinsia. Tsangana ho ato finity ataonao fa misy mahita eo. Ka tsy amelako ianao raha tsy mino anahy rangahy. Saoary. Aleo ataontsika hoe mino anao zany za. Dia maninona nefa? Dia milamina be ny fiainantsika. Miresaka tsara ohatrany taloha. Prinsia, tena tiako anie ndre. Tsy tsapanao mihitsy ve zany? Tena mila anao za amin'ny fiainako manontolo. Zany hoe tsisy ninina zany entre anareo sy Aïcha. Tsisy ninona entre anay. Tena marina. Prinsia. Tena marina zany. Tsy hamitaka anao noviana. Ok. Rehefa miteny ianao hoe tsisy ninina aminao sy Aïcha dia tsisy ninina zany. Sady za koa leo an'ilay problème tena marina e. Efa be dia be mihitsy izay nampikorotana antsika sy ianao zay. Merci ake. Matokisy ndre fa tsy hamitaka andre noviana. Efa fantatro ka. Dia ahoana ilay tenako teo zany tsy valindre? Hoe ahoana? Ilay hoe zaho aty be anao. Ary ianao? Za manino? Tiandre ve za? Possible.
afaka mandeha amin'izay ianao. Dia raha sendra misy problème na zavazavatra ohatran'izany dia fa hainao ny tokony ataonao. Ie, monsieur Teddy. Ary ahoana moa zany ny fomba hodiako mandeha mody fa za manko mbola andeha modika trano. Tsy hitako ny lalana. Misy manatitra eo foana ry. Zaho olona tsotra rehefa mahay miaraka amiko. Fa zaho kosa za tsy azo hivadia. Mazava. Ino tompoko. Azava. Misaotra betsaka monsieur Teddy. Avy ianao azo resahana ohatran'izany ihany. Za rehefa olona mahazaka ny condition dia efa narahako tsara mihitsy ka.